ampifina maragariva riavana ny fanatreratsika toy izao atsika miainy ten'Andriamanitra afantatra mofinaino mena atsika koa amin'ity tia mba azonao mandinika ny teninao eo fanompoana an'Andriamanitra. Ho aminareo ny fahasoavana sy famindrampo ary ny fiadanana amin'ny Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Soma 20 Martsa dia 20 iainantsika amin'ireo hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Andeha riavana iteran'Andriamanitra ary isika. Jehova ho mpanjaka, aoko ho faly ny tany, aoko ho ravoravo ny nosy maro. Raona saitpito manodidina azy, famarina sy fitsarana ny fandrina ny seza fiandrianany. Misy afo melo azy, ka mandevona ny fahavalo manodidina. Mazava zao tontolo izao ny selany, mahita izany ny tanika miororo. Ny tendrombohitra mempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehova, dia eo anatrehan'ny Tompo ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny fehina mahita ny voninahiny. Amen. Na
hivavaka isika. Andriamanitra miantso ny olona iverina fibebahana ianao. Aka amin'ny raharaha sy ny ady atrehana dia manome anjara toerana miavaka amin'ny olona isyony voninahitra ao. Ko mankalaza sy midera me voninahitra narinao zahay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay. Ko mangataka famondrampinao hatrany zay. Mamindra foanery mamelahany edikay. Fa ny fananao masina zay, anazavanay ny amin'ny fanambarany teninao zy ovakina, mba haizanay mitombo amin'ny finoana, ary indrindra haizanay mibebaka mandrakariva aminao. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Revana malala mofinaina antsika amin'ity ity dia hitanao ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7 ka ny 7:70 ka hatramin'ny 1:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa, fa izany no nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra rahateo, ka iretan'i Kristy. Koa mibebahy ianareo ka miverena amin'ny ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, ary mba handrahan'i Kristy voatendro anareo dia Jesosy. Ilay tsy maintsy ho raisiny lanitra mandra-piavy ny andro fampidinany zavatra rehetra, izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala, ho aminareo ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay maty antsika, nefa mamelona antsika koa rehefa mibebaka isika. Nofinaina resika teo Asan'ny Apôstôly toko 7:70 dia voalaza tao amin'ny toriteny nataon'i Petera. Rehefa avy miteny amin'ny vahoaka izy ny amin'ny nanangana lehilahy malemy teo amin'ny vavahady tsara endrika, dia niteny tamin'izy ireo hoe mibebahy ianareo ka miverena. Mibebahy ianareo ka miverena. Ambara mazava tsara eto ry havana fa ny fialana amin'ny fahotana sy ny lalan-dratsy narahindreo taranaka teo aloha, ny fibebahana tokony ataon'ireo vahoaka izay nanatrika amin'ny Petera sy Jona. Ny fiverena amin'Andriamanitra sy fianoana izay rehetra ambaran'i Kristy sy ny mpaminany no lalam-pibebahana tokony ho azy ireo, arahana fianoana sy fankatoavana izay rehetra lazaina amin'izy ireo, mba ho marina ny fivalehana amin'ny Tompo ka nadiovana ny ota. Izao koa ho avy ny andro famelombelomana izay voambary eto. Amin'izao andro ankehitriny iainantsika izao, maramba tonga fiverenan'i Kristy dia andatsaka amin'ny fanahy masina, andro famelombelomana Andriamanitra ho an'ny rehetra izay mibebaka sy mivafo. Na dia isy fiemorana aza amin'ny finoana, dia mbola hanome toky Andriamanitra ho amin'ny andro famelombelomana ho an'ireo izay matoky azy. Ny fanatrehan'i Kristy, ny fitahiana ara-panahy, ny fandatsahana ny fanahy masina, dia tonga amin'ireo izay mitady azy tamin'ny patoka iny. Ry havana malala, miorena tsara ary amin'izay inonao. Tany mafy izay nekenao, aza miova fa ny Tompo tsy afoy na saraka anao. Tadidio izany no ny finoanao azy, no ny fanananao azy aminao. Raha izany ry havana, dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao izay milaza fa ilaina ny mibebaka ka miverina aminao Andriamanitra. Ho avy ny andro famelombelomana araka ny ambaran'ny teninao. Vavakanao izay ny tasianao anay tsiray mahafantatra izany. Dia avozana isan'andro koa amin'ny sehatra misy anay. Hay mijoro vavim-belonao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao. Hay tianao ka hay anasoa ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy anay. Hay mibebaka aminao isan'andro isan'andro. Jesosy, vonjeo firenena fa sahirana izay. Koa hiasa mahery fananao masina. Ao amin'ilay Jesosy Kristy androaka ny asany maizina izay mety manimba. Mairaka fakapana maro mahasitona. Fa ny fahasoavanao kosa ny toetra, ny fitiavanao no anjaka eo amin'ny fiainanay. Amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanapaka eto amin'ny firenenay malagasy. Sitrany Tompo ireo marary, mila ny fivavakay. Fampanasitrana ianao, akoa toany ny asan'ny fitsaboana. Atanjao ireo azo paoriana ka mpinomnao. Toandro marefo sokiolona, ireo sahirana. Vonjeo rov izay amin'ny zavatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsonjovo ireo any ampigadrana. Mitahihana amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, miasa mandrarahana, tokantrano, fikasana tsara. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany vavaka izany. Miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay, tahaka ny namelana izay mielika taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy
fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisan'ny fonariavana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitry ny fiadanana anorotorany Satana faingana ambany tongotrareo. Eo aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Deo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.